Fa eo amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa indray dia nanao sonia fiaraha-miasa ny teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ity fiaraha-miasa ity dia mahasahana ny fiaraha-mitantana, ny vola sy ny fotodrafitrasa eo anivon'ny EPP etsy Soarano. Tao anatin'ny fifanaraha-miasa ny fanaovan'ny kaomina sy ny ministera ny fametrahana komity mpitantana ny vola sy ny fotodrafitrasa eo anivon'ny EPP etsy Soarano. Mba hisian'ny fitantanana mangarahara dia misy 120 ireo olona iaraka hitantana izay ahitana solitena avy amin'ny kaomina sy ny ministera ary solitena avy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny tarehin'ny sekoly. Izy ireo no manapa-kevitra amin'izay fomba hitantanana ny vola sy tantanana ny administratif ny fotodrafitrasa izay misy zany ao anatin'izao EPP izao. Izao zany no natao dia ho taratra sy modely afaka miara-miasa ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny entité hafa na amin'ny STT ary izay no tokony natao ary tsy jerevana mihitsy hoe ahoana ny firakevitra na ahoana ny firazanana na ny finoana fa Antananarivo no jerena dia izay mahasoa ny zanaka malagasy no atao. Samy manana ny andraikitra mazava tsara ny rotonta ary voafaritra ny lalàna fa ny ministera no misana ny fitantanana raha Fampianarana ary ny kaomina kosa no isana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny EPP. Tombosoan'le izy dia tena hoe hitan'ny zao tontolo izao hitan'ny malagasy mpiray-tandrazana rehetra fa misy ny fifampanantonana, misy ny tanjona anankiray izay fampandrosoana ny ankizy izay taranaka zany ho amin'ny tsara kokoa, ho amin'ny tsara indrindra mba hahajonjika manana firenena vanga. Ampiarina amin'ny EPP roa amin'ny 90 manerana n'Antananarivo hoy ny bentanana ity rafi-pitantanana iraisan'ny kaomina sy ny ministera ity ho fampandrosoana ny rafi-panabeazana. Fifanaraha-miasa voalohany teo amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity vita sonia omaly ity.